amintsika mandrakariva ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Ny filazantsara araka ny Matio toko 7 andiny 7 ka hatramin'ny andiny 12 no akantsika afatra amin'ity anio ity. Matio toko 7 andiny 7 ka hatramin'ny andiny 12. Anisan'ny fihetsim-pon'Andriamanitra ny fahatezerana. Fa matetika dia tsy dia voatenitsika izy io, fa ilay fihetsim-po mahakasika fitiavan'Andriamanitra no tena matetika azombavantsika, fa ny fahatezerana ihany koa mba isan'ny fihetsim-pon'Andriamanitra. Ary loza hiaran'izany fahatezeran'Andriamanitra izany, ka tsy maintsy andosirana raha azo atao. Izy io dia misy voambolana anankitelo mitovy ny heviny, na ny fahatezeran'Andriamanitra, na andron'i Jehova, na koa fitsarana. Zavatra anankiray ihany no hevitra izany, dia ny fitsaran'Andriamanitra. Ary ny famaky izay fampotry ny hazo, izany hoe efa vonona hikapa izay tsy mamovo tsara, endriky maneho ny fitsaran'Andriamanitra izany ry havana. Ka ny fandosirana ny fahatezeran'Andriamanitra dia ny miverina amin'i Jesoa Kristy amin'ny fo mibebaka. Ary izany no dikan'ny lohahevitrintsika amin'ity volana hoe miantso amin'ny fibebahana ny tombo. Fa matetika izy io dia asehon'ny olona amin'ny fomba fiatsaram-belatsia ilay fibebahana. Fa eto isika andeha hijery ny tena fibebahana marina. Izany no lohahevitra tsangantsika amin'ity soratra masina. Ny tena fibebahana marina voalohany dia mamoa voa miendrika fibebahana. Andin'ny 9 no ahitantsika taratra an'izay zavatra, manao hoe koa mamoa aza voa miendrika fibebahana ianareo. Ny fariseo sy ny sadiseo naheno lazan-javatra fotsiny izy amin'ny batisan'i Jaona, hoe misy batisa one dia nirodorodona n'antony, hoe izay koa mba hanao batisa, mba ataovy batisa. Ahoana hoy izy Jaona? Tsy vitan'izany izy. Satria Jaona mialohan'izy hanao batisa dia raha jerentsika amin'ny andiny voalohany ary, manomboka amin'ny voalohany dia nampianatra momba ny fibebahana izy. Ary rehefa natao batisa izy ireo rehefa nibebaka. Izany no ambaran'ny soratra masina. Fa ireto fariseo reto zany feno fiatsaram-belatsia, tsy nibebaka akory, fa niazakazaka mba handeha hanantona an'i Jaona izay koa mba ataova batisa. Raha tena nibebaka marina hoy izy Jaona, dia avoay ilay voa, manapirofo fa tena nibebaka. Izany ange dikany hoe mamoaza ny voa mendrika. Aiza ny pirofo fa tena hoe nibebaka marina tokoa ny ianareo. Izany no nambarana. Itinge hoy izy Jaona tsisy resaka fototra ara-taranaky. Sa nareo mieritreritra hoe zay zany taranaky Abrahama dia misokatra ho azy ny anaovana batisa. Fibebahana no takina amin'izany. Ary ny fibebahana tsy amin'ny fiatsaram-belatsia, fa fibebahana miainga avao anaty ary mipoitra ty ivelany, miseho amin'ny alalan'ny asa. Izany ilay mamovo mendrika fibebahana. Ina ary moa ilay voa takina amintsika, ilay voa mendrika fibebahana zany, dia ndeha jerentsika ny Galantiana toko 5 andininy 12.
ka hatramin'ny andininy fa 3 zao mivoasoratra lay vokatra io fa ny vokatra ny fanahy kosa dia ny fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharim-po, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohitra izany. Izany lay voa takina amin'olona mibebaka. Raha tena mibebaka marina dia izany toetra tokony ho hita amin'ny olona mibebaka. Izany zany takiany Jaona amin'reto verset reto, zany hoe raha tena mibebaka marina ianareo mba porifoy, aiza ny voa? Mamoazy ny voa mendrika fibebahana. Zay vao atao batisa anareo raha manao an'izany, raha manana fo mibebaka izany. Ravana malala rehetra ao amin'ny tompo, ny fibebahana tena marina no takian'Andriamanitra amintsika. Tsy resaka fiatsaram-bela tsy. Ny fibebahana tsy amin'ny alalan'ny teny akory na amin'ny alalan'ny fihetsempo fa ao anaty mihitsy. Izany natao hoe fibebahana. Miova fo ary mivoaka ty ivelany amin'ny alalan'ny fitondrantenanao zany, amin'ny alalan'ny asa ataonao. Zany tena fibebahana. Mampianatra atsika hiova fo. Lay fiovam-po no takiana amintsika rehefa mibebaka. Dia araka izany ry havana malala, dia raha mampianatra atsika ny soratra masina mba hamoa voa tsara raha tena mibebaka isika, dia ho hita amin'ny fiainantsika hoe tsara fanahy, mazoto amin'ny fanompony, tsara fitondrantena. Izany lay voa miendrika n'lay fibebahana. Koa eto dinio ny tenantsika raha tena mibebaka marina tokoa isika, moa ve manana izany toetra izany tsika, manana izany voa izany ve atsika? Ary teny manaitra ambaran'ny Jaona eto, efa ampotry ny hazo izy ny famaky, ny hazo izay tsy mamoa kapaina. Mampianatra atsika hanana fiainana fibebahana ny tenin'Andriamanitra ry havany. Efa nazavena tamintsika ny atao hoe mibebaka, efa fantatsika tsara. Miditra amin'ny tapany faharoatsika. Ny tena fibebahana marina faharoa dia miainga amin'ny vamibatisan'ny fibebahana mankany amin'ny batisan'ny fanahy masina sy ny hafa. Andininy fa 1:12 no manambara izany, manao hoe izaho manao batisa anareo amin'ny rano ao amin'ny fibebahana, fa ilay ao avariako mahery noho izaho ka tsy mendrika hitondra ny kapany azaho. Izy no manao batisa anareo ho amin'ny fanahy masina sy ny hafa. Karazany batisa anankiroa no ambara eto, dia ny batisan'i Jaona sy ny batisan'i Jesoa. Ny batisan'i Jaona dia amin'ny rano, amin'ny fibebahana. Ny rano dia manambara na famantarana fahadiovana. Koa satria ny rano manadio, dia ino no atao famantarana hanadiovana ny fahotantsika. Koa satria ny rano ihany koa mamelona, dia ino famantarana amelomana atsika amin'ny fiainam-baovao ao amin'ny Jesosy Kristy. Ny rano ihany koa indraindray mamono, indrindra amin'izao vanim-potoana ny rivo-doza zao, maro ny olona maty vokatry ny rano, tondradrano. Dia noho izany ino no atao famantarana amonoana ny fahadisoantsika. Izany hoe tsisy resaka mahadio akory ilay fahotana, fa famantarana. Ny rano Jesosy Kristy irery ihany no manadio.
fa ny fanahy masina, fa ny batisany Jesosy kosa le fanahy masina izay manambara ny fandraisantsika ny fanahy masina na fandraisantsika any Jesosy Kristy maneho ny prezansany na hoe fisehon'Andriamanitra. Eo zan'Andriamanitra le andraisantsika le fanahy masina. Ny afo kosa mbola maneho ny fanadiovana. Rehefa nadio volamila tamin'ny andro taloha dia ny afo no ampiasaina. Ny afo ihany koa maneho ny fitsarana. Dia ny fitsaran'Andriamanitra izany. Zany hoe ny raha aravina zany ry batisa anankiroa ry. Ny batisan'i Jaona lalan'ny mpanahy. Zany hoe fiomanana ahatongavana amin'ny Jesosy Kristy. Zany hoe mbola fibebahana ihany. Ka ilay fibebahana dia iomanana andraisana an' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy. Ary voakasika amin'ity no farany fitsarana amin'ny farany. Raha mijerytsika amin'ny 9:12 eny an-tana no izy ny fikororoana. Ny fikororoana dia lapela ho nilazan'ny teny fotra azy, zany hoe sivana izy io, hanivanana. Zany hoe ilay fitsarana, ny dikanteny hoe fitsarana dia fanavahana. Tonga ny fotoana hanavahana, ity ny tsara dia ity no ratsy. Ohatran'ny mitsara fain'ny ankizy ihany zany, dia manavaka hoe ity ny marina dia ity ny diso. Ary tsy mijanona amin'izay ihany fa manome valiny. Hitantsika dia hoe avahano izy ny tsara. Ny vary dia atao anantsobotra, fa ny mololo sy ny akofa dia atsipy anaty afo. Tsy mety maty manarak'izay. Izany ny fitsaran'Andriamanitra. Ny maneho ny fanavahana ny tsara sy ny ratsy. Ka eto ny batisan'i Jaona dia batisan'ny fibebahana. Aza manaiky adalain'olona hoe ninare tsy izy batisa tete amin'ny rano ajoboka ny tena mara. Izy zany rano tsy mahadio fahotana, na rano be na rano atete tsy mahadio fahotana zany ny rano, fa ny rano Jesosy Kristy ireriana. Zay zany ny mahadio fahotana. Koa ny fibebahan'i Jaona fiomanana amin'ny andraisana ny Jesosy Kristy. Andraisan'ny fanahy masina izany. Zany hoe ho avy Jesosy amin'ny farany. Raha ho avy izy amin'izany andro zany dia tsy hitondra famonjena ihany, fa hitondra fahaizana ihany koa an'izay tsy mety mibebaka. Ho ankehitriny ry havana malala, havozy ny fanekena izay efa natao tamin'i Jesosy Kristy, izay hibebaka tamin'ny alalan'ny batisa. Ohatra ny malasa saina ihany, ke zany ny batisa raha tsy tena mibebaka tokony tsy ho atao araka ny hevitry Jaona ty. Tsy nety nanao ny batisan'ireo fariseo izy, satria tsy nibebaka, mpiatsara velatsia. Zany zany tena marina. Eto mampianatra antsika ny soratra masina dia mba hieritreretantsika ilay fanekena natao teo anatrehan'Andriamanitra. Le tamin'ny fotoana nanaovana batisantsika, avozy ny fibebahantsika amin'Andriamanitra. Oka ho marina, tena fibebahana marina tokoa. Miova ny fo, miala amin'ny ratsy ny fanao rehetra izay hatramin'izay, ary mandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy atsika. Ary ekeo ny avozy ny fanahy masina. Zany ilay batisan'i Jesosy. Tsy mitovy izy. Batisan'i Jesosy dia maneho fa eo Andriamanitra, ao anatinao Andriamanitra. Le batisan'ny fanahy masina. Ary maneho ny fitsarana ihany koa izany. Dia ekeo hiasa ao anatintsika ny fanahy masina ry ao. Hitarika antsika amin'ny fibebahana marina tokoa, mba tsy ho tampoka amintsika ny fahatongavan'ny fitsarana izany. Mba tsy itsika ilay isanatria ho kapaina, fa ho isan'ilay angonina ho anantsopotra tahaka ny vary isika.
tahaka ny votsara ho an'Andriamanitra, dia mandova ilay fiainana mandrakizay mandova ilay fanjakan'Andriamanitra. Ravina malala eto ampamaranana dia afatra anankiroa nambarantsika. Voalohany raha tena mibebaka marina dia avoahany voa porofoy amin'ny fitondranteny fa tena olona nibebaka ianao, olona manana an Jesosy Kristy, porofoy amin'ny fitondrantenanao ihany koa izany fa tena manana an'Andriamanitra ianao, tena nibebaka ianao, niala amin'ny ratsy fanao. Ary havaozy ihany koa ny batisa ny fibebahanao, nanaova ny batisa anao, havaozy ny fibebahanao, atao fibebahana marina, manaova ny tahaka ny batisan'i Jaona izay maneho ny fibebahana. I fibebahana io fiomanana amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Ho avy izy hitondra ny karama ny valinasantsika, izany no andrasana ny tompo amintsika mba hibebaka ary andray an Jesosy Kristy ho tompo, dia mitoetra ao anatintsika ilay fanahy masina, dia fanahiny fahamarinana. Izy no mitondra ny fiainantsika, mitarika antsika amin'ny lalan'ny fahamarinana. Dia ho an'Andriamanitra riry ny voninahitra ho antsika kosa ny fiatanana.